De falomerabantsika rehetra indray izay manaraka an'izao fandaharana izao izahay. Mbola ny pasteur Maherina Zafindralambo Hatrany no ao atokantraninao mitondra ny fahasoavana androany. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy hatrany eny hitondra fahatakarana sy fahazavan-tsaina amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra izay hoentina aminao eto androany. Betsaka ny vaovao maneran-tany azo lazaina raha mahakasika ny manodidina ny fahatanterahan'ny faminaniana rehetra ao amin'ny Baiboly ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy amin'izao andro iainantsika izao. Iresaka vaovao lehibe tsika androany izay tena mahakasika voalohany ny atao hoe traité de paix ary ny faharoa dia ny fahoriana lehibe. Ndao jerentsika ary aloha ny faminaniana momba an'izany traité de paix izany ao amin'ny Daniel 7:7-20. Izao ny vaky n'ilay teny manao hoe ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latsa-drà. Misy hevim-panahy maro tenin'ny Baiboly lazaina ho isika ao anatin'io tenin'Andriamanitra kely anankiray io. Miresaka ny Baiboly eto ny hoe fanekena aloha voalohany indrindra izay ho tanterahana ao anatin'ny fotoana hoe herinandro. Ho maro ireo mpisehatra hanatanteraka an'izany fanekena izany ary miresaka fanatitra latsa-drà koa ny Baiboly izay ho atsahatra amin'ny atsasaky ny herinandro izany. Dia ndao aloha hazavaintsika aloha ilay hoe fanekena mba ho azontsika tsara izany fanambarana izany. Ny fanekena resahana eto dia fanekena abrahamika ao amin'ny Genesis 5:15-20 izay nataon'i Jehova tamin'ny Abrahama izay nanomezany azy ny tany Kanana. Teny fikasana momba ny tany Kanana nataon'i Jehova ho an'i Abrahama io. Dia niteraka roa i Abrahama dia Ismaela sy Isaka. Dia hitantsika fa tamin'ny tantara fa tsy nomeny Jehova ny Ismaela izany teny fikasana momba ny tany izay nomenany Abrahama izany fa nomenany Isaka kosa. Dia Isaka indray mbola niteraka roa dia Esau sy Jakoba. Dia mbola nomeny Jehova ny Jakoba na Israely indray izany teny fikasana izany fa tsy nomeny any Esau na dia Esau aza ny lamatoa. Hoy Jehova ao amin'ny Genesis 5:3-2 rehefa avy nanomeny anarany Jakoba ho Israely izy. Dia izao ny vaky ny teny hoe ary ny tany izay omeko any Abrahama sy Isaka dia omeko anao ary ny taranakao mandimby anao koa dia omeko ny tany. Nomena Andriamanitra ny Jakoba izany ny tany na Israela. Ny teny fikasana momba ny tany Kanana io dia Jerosalema ankehitriny izany. Fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely izany mandraka ankehitriny ary ho mandrakizay. Teo no niorina ny tempoly izay fitoeran'i Jehova teo anivon'ny Israela mba hifandraisana aminy. Israela nefa araka ny tantara dia niverin-dalana sy nitodi-damosina foana tamin'i Jehova. Ka isaky ny niverin-dalana izy dia ravan'Andriamanitra ny tempoly ary foanany ny firenen'i Israela. Ny fiverenan-dalana lehibe izay nataon'ny Israela dia namonoana an'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tao aorian'izany dia noravahan'i Jehova tamin'ny alalan'ny Romanina ny tempoly faharoa izay 70 taona tao aorianan'i Kristy izany ary foana nandritry ny 2000 taona latsaka ny firenen'i Israela. Tsy tafaverina tamin'ny tany intsony Israela raha tsy tamin'ny 770 izay nanambaran'ny firenena mikambana azy indray ho firenena. Rehefa miverina eo amin'ny taniny izy ho isika dia nanangana ny tempoly fahatelo ny tokony ho ataony indray. Nandritra ny 2000 taona nahafoana ny firenen'i Israela nefa dia lasa ny Palestina sy ny Arabo manodidina ireo tany nomeny Jehova azy ireo. Ka rehefa tafaverina eo izy dia tsy maintsy miady aloha mba azo tanteraka an'izany tany izany. Izay ho ady lava misy eo amin'ny Israela sy Palestina io ary tsy afaka manangana ny tempoly io intsony izy eo amin'io tany fanangana ny tempoly io raha tsy manao fanarahana indray na fanekena traité de paix amin'ny Palestina izay efa mipetraka eo ny Al-Aqsa na ny Dôme izay moskéan'ireo. Izay ny momba n'ilay fanekena izay lazain'ny Baiboly io izany traité de paix ifanaovan'i Israela sy Palestina izany io mba ahazahoan'i Israela nangana ny tempoly ny fahatelo indray izay hifandraisany amin'i Jehova. Izany no mahatonga ny Baiboly eto miresaka fanatitra latsa-drà satria tsy maintsy misy tempoly aloha mazava ho azy izay vao misy ny fanatitra latsa-drà. Ny hoe herinandro indray dia milaza 7 taona
Tsy hanao étude biblika lava be tsika satria tena lava be zany fa ny tiana lazaina aminao fotsiny dia herinandro dia 7 taona dia raisitsika amin'izay le izy. Isy 7 taona zany ao aorianan'io fanekena io alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy haka ny fiangonana dia hitodika indray amin'ny Israela izy. Raha vao mandeha zany ty fanekenana traité de paix ifanaovan'i Israela sy Palestine ity dia miditra amin'ny 7 taona farany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy tsika. Ka ny vaovao io hoe dia tena akatoko ny fahatanterahany zany fanekeny zany tsika zao. Efa ela teto no nampianaranay an'izany hoe isaky ny misy ady mafana eo amin'ny Israely sy ny Arabo-manodidina dia mety hitarika makany amin'ny ady lehibe fahatelo zany, ary isaky ny miditra amin'ny fanarahana ny Palestina sy Israela dia mety hitondra makany amin'ny traité de paix zany. Efa nanao fanarahana foana ny Palestina sy Israela teo aloha tamin'ny fampiatoana ny ady fa tsy mety tonga mihitsy tany amin'ny traité de paix aloha zany hatreto. Fa misy fifanarahana ndray kosa mandeha amin'izao fotoana izao amin'ity anaovana an'ity fampianarana ity zao zay ataon'ny rotota, ka tena mety ho tonga tokoa any amin'ny traité de paix indray ty fifanarahana ity raha tanteraka soamantsara. Miady nandritra ny 12 volana mahery ny rotota ka nahatonga tamin'ny ty fifanarahana ity ankehitriny rehefa nanelanelana tao ny firenena maro toy ny Amerikanina, ny Egyptianina, ny Qatar ary indrindrindrindra ny ONU koa. Zay le teny hoe maro, le teny teo hoe anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy hoy ny Baiboly teo. Araka ny vaovao azo ara dia misy dingana 3 ty fifanarahana fampiatoana ny ady ity, zay samy maharitra 9 herinandro avy ireo dingana 3 ireo. Ny dingana voalohany dia nanomboka tamin'ny 7 janoary teo 524 zay aharitra 9 herinandro isika, zany hoe hatrany amin'ny tapaky ny volana février eo zany dia misy fanarahana natao. Ao anatin'izany fanarahana zany ny amoahan'ny Hamasin'ny Palestinianina takalonaina zay miisa 330 atakalo Palestinianina anjatony maro zay nogadrain'ny Israelianina. Zay aloha mifanarahana voalohany atao. Ao anatin'izany ihany koa ny festahan'ny miaramila Israelianina tsahalina tsikelikely miala ao Gaza, ary mandritra an'izany dia ampitomboana arak'izay azo atao ny fanampiana ara-tsakafo sy ara-medikal na aide humanitaire ao Gaza. Zay aloha ny dingana voalohany, aharitra 9 herinandro io zany. Raha tanteraka soamantsara zany dingana voalohany zany dia miditra indray amin'ny dingana faharoa ny fifanarahana. Toy izao indray ary ny fizotran'ny dingana faharoa, aharitra 9 herinandro ihany koa zany dingana faharoa zany ho isika. Itoy ny fifanakalozana takalonaina Israelianina sy gadra Palestinianina dia mitoy ihany koa ny famatsiana ara-sakafo sy ara-pahasalamana na aide humanitaire ao Gaza. Dia misitaka miala tanteraka ao Gaza amin'izay ny miaramila Israelianina dia tinihana amin'izay avao ny ananganana indray amin'ny Gaza na reconstruction amin'ny tanàna ao Gaza zany. Mifarana amin'ny herinandro fiatombohan'ny avril zany dingana faharoa zany. Raha samy tanteraka indray ny fanarahan'ny rotota amin'io dingana faharoa io tanteraka soamantsara dia miditra amin'ny dingana fahatelo farany sika zay aharitra herinandro 9 ihany koa. Toy izao indray zao fanarahana zany. Fanorenana ny tanànan'ny Gaza na reconstruction ny Gaza no tohizina. Dinihana amin'izay ny zarana ny tany ao Israela na solution à 2 états ny ilazana azy. Efa ela ireo firenena matanjaka toa ny Union Européenne sy ny Amerikanina, ny ONU no efa manatsidika an'izany solution à 2 états zany foana, ary milaza fa tsy misy afa-tsy zany no hahatonga fandriam-pahalemana ao Moyen-Orient sy ampiatoana ny ady zay misy eo amin'ny Israela sy ny Palestina. Milaza izy ireo fa tsy hisy fandriam-pahalemana mihitsy azo eritreretina ao Moyen-Orient raha tsy mitsangana ny État palestinianina. Dia toy izao ary no tolo-kevitra atolotr'ireo firenena mikandrana sy miaraka amin'ireo firenena matanjaka ireo amin'izany solution à 2 états zany. Voalohany dia hozaraina roa zany Israela ho État anankiroa, ka misy ny État jiosy ary misy ny État palestinianina. Gaza sy Cisjordanie dia omena ny Palestina, Cisjordanie dia ataon'ny Baiboly hoe Jody,
ny ambony kosa dia omena ny Israela. Zaraina ihany koa ny fitoeran'ny tempolo na ny mont du temple ny filaza azy, ka afaka hanangana ny tempolo ny fahatelo ifanila amin'ny moské Al-Aqsa eo indray ny jiosy ahafahany mifandray amin'ny Jehova, dia anomboka hanao fanatitra latsatra indray izy ao. Ny jiosy moa dia efa andresahantsika teto foana hoe mbola taraiky any amin'ny fanekena taloha izy, tsy mbola manaiky an'i Jesosy ho Mesisy ka dia mbola ao anatin'ny lalàn'i Mosesy sy ny fombafomba jodaisma dia mbola anao an'io tempolo io izy ary anao fanatitra latsatra ao. Io zany no ifandraisany amin'Andriamanitra, fa aty amin'ny fanekena vaovao isika dia isika fiangonana feno ny fanahy masina izay nateraka indray, isika no tempolon'Andriamanitra. Dia io fizarana ny tany na solution à deux états io no atao hoe traité de paix na fanekena izay lazain'ny Baiboly ao amin'ny Daniel 7:7 andininy 7:20 izay nivakitsika teo hoe anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy. Ny dikan'izany dia raha tanteraka soamantsara hatramin'ny farany ty fanarahana ataon'ny Palestina sy Israel ity, ilay dingana telo niresahantsika teo zany, dia miditra amin'ny fito taona farany amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tsika any amin'ny volana mai juin any, izay fotoana tanterahany io traité de paix io na io solution à deux états io fanaovatsy ny tanterahany io. Averina foana fa nilaza Jesosy ao amin'ny Matthieu 4:20 andininy 4:30 hoe tsy misy mahalala ny andro sy ny ora iaviana. Ny andro sy ny ora no tsy misy mahalala, fa ny vanim-potoana kosa dia milaza ny Baiboly fa fito taona ao aorianany ty traité de paix ty, zany fiavian'i Jesosy Kristy zany. Ny andro sy ny ora zany dia tsy ho fantatsika mihitsy akory. Averintsika indray fa rehefa tanteraka soamantsara hoe zany ireo dingana telo ireo ka tonga any amin'ny dingana fahatelo ny traité de paix io sika amin'ity fanarahany ity dia miditra amin'ny fito taona farantsika amin'ity taona ity zany raha sitrapon'ny tompo. Raha sitrapon'ny tompo satria Jesosy Kristy foana ny tompon'ny teny farany na inona ataon'ny olombelona. Efa hitantsika tany aloha fa raha ny programan'asan'ny Jiosy dia efa tamin'ny Novambra tamin'ny 2024 no efa nanana fikasana nangana an'io tempolo io izy, ary efa tamin'ny Pasika tamin'ny 2024 ihany, tamin'ny Pasika Jiosy no efa fikasan'ny Institut du Temple izay mpikarakara-panangana n'ity tempolo ity, anaovana ny fanatitra ombomena izay anadiovana ny Israely rehetra alohan'ny hananganana n'ity tempolo ity, izay ny fikasany teo. Saingy rehefa ren'ny Palestiniana sy ny Arabo manodidina izany fikasany izany dia nanao an'iny korotan'iny tamin'ny 7 volana Oktobra 2024 iny zareo Arabo manodidina mba anakanana ny Jiosy tsy hanangana an'io tempolo io. Tena zava-dehibe tokoa mantsy amin'ny Arabo manodidina ary matahotra n'io hananganan'ny Jiosy ny tempolo fahatelon'io zareo satria fantany ny valeur spirituelle izay hoentin'io eo amin'ny Jiosy sy eo amin'ny Arabo manodidina. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe ho tanteraka hatramin'ny farany iray tokoa ary ve ty traité de paix izay manomboka mandeha ty. Raha ny fijery azy aloha dia efa tena reraky ny ady ny Palestiniana rehefa miandrandra mafy fandriampahalemana noho ny fahampitehana sy ny fahafatesana Palestiniana izay efa misy ao 7,4 alina nandritra an'izay 15 volana tao anatin'ny ady izay. Etsy ankilany koa ny Israeliana dia tena efa may dia may mihitsy hanangana nyity tempolo fahatelo ity, satria efa ela ny nanindrina an'izany. Ny filoha Amerikanina Donald Trump koa dia manampy azy amin'ny fomba rehetra mihitsy ny hananganana nyity tempolo fahatelo ity. Efa vonona avokoa moa ny fitaovana rehetra ao anatin'izany tempolo izany. Ny ombomena ny resahantsika teo aloha teo hoe atao fanatitra voalohany izay anadiovana ny Israely mialohan'ny fananganana ny tempolo ity dia efa vonona daholo izany. Ombomena tsy misy kilema sady mbola tsy nasiana zioga ary tena mena daholo ny volony rehetra, tsy misy mahazo misy loko hafa na dia singam-bolo ray aza. Tsy riana any amin'ny laboratoara mihitsy ny fitiliana azy mba tsy hanaovana fahadisoana amin'izany. Ary fotoana tena mety zao hanaovana ny fanatitra ombomena io satria efa tena lany daty amin'ity taona ity ireo ombomena ireo. Tsy maintsy 3 taona mantsy ireo ombomena ireo no azo atao fanatitra farany. Izany hoe raha tara amin'ity taona 520 ity ny hanaovana ny fanatitra azy dia efa tsy mety intsony. Kanefa ireto ombomena ireto dia tena manokana ary
tsy nisy nipotra tsony zany nandritry ny 2 arivo-taona mahery fa dia izao nipotra izao indray izy ary tena resy lahatra mihitsy noho izany ry zareo jiosy fa tena avy amin'Andriamanitra tokoa reto omby mena ireto noho izany mba hanaovany an'ity fanatitra ity raha ny marina dia tsy sitrapon'Andriamanitra tsony io isika ny hanaovana an'izany fanatitra izany fa napotra an'Andriamanitra kosa ireo omby mena ireo mba ahatanteraka ny tenin'Andriamanitra ahatafatsangana an'izany tempolo fahatelo izany satria voasoratra izany mba hidirantsika amin'ny 7 taona farany hidirantsika amin'izany hoe fahoriana lehibe izany na fiandohan'ny fahoriana lehibe dia efa tena vonona daholo isika ireo fanaka rehetra ao anatin'ny tempolo izany na ny fanaovan-jiro volamena izany na ny latabatra misy ny mofo aseho efa ao avokoa ny alitara fandoroana didika azo manitra ny fiara ny fanekena dia efa nanamboatra vaovao ny institut du temple ho ampiasaina amin'ity tempolo fahatelo ity na ny mpisorona anao ny fanatitra voalohany aza dia efa voaofana sy efa manao fanazarantena matetika mba tsy hisy fahadisoana mihitsy izany amin'ny fisoronana voalohany izay ho atao mpisorona tanora dia tanora tena efa voaofana amin'ny fotoana io hatry ny fahakeliny ireo mpisorona ireo ary tena manokana dia manokana ihany koa amin'ny fahamasinana sy ny fahadiovana ny alitara lehibe anaovana ny fanatitra omby mena io koa dia efa voninao ihany koa io hitantsika amin'ny sary io izy tena efa akaiky dia akaiky riavana izany fotoana izany ary raha ny fikasan'ny Israela dia nanao fanambarana mihitsy ny institut du temple sy ny lehibean'ny Sinédrio na jiosy tamin'ity taona ity fa manana fikasana indray ry zareo hanao an'izany fanatitra omby mena izany amin'ity pasika 524 ity fotoana mantsy izao satria amin'io fiantohan'ny ady io dia mety tsara mihitsy ny hanaovana an'izany fanatitra izany satria ny fanatitra dia tsy azo atao ao anatin'ny ady ho arahantsika maso izany ny fatanteran'izany rehetra izany satria raha tsy hisy mahasakana indray izany rehetra izany dia azo antoka fa ny traité de paix izany dia andeha alohan'ny ady lehibe fahatelo ary rehefa tanteraka izany dia miditra ny 7 taona farany tsy ho ela tsony isika ho isika teo fa ny andro sy ny ora dia tsy ho fantatra mihitsy akory inona ary ny hotohany rehefa avy eo ny tohany aloha dia ahitany tempolo fahatelo itsangana eo zany tsika ary araka ny faminanian'ny baiboly ihany dia anaraka azy ao ny ady lehibe fahatelo izay varavarana fiandohan'ny fahoriana lehibe laza Jesosy Kristy ao Matteo 4:24 hoe andry ady sy filazanady ianareo ka mitandremo aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany fa hisy firenena hitsangana mely firenena ary hisy fanjakana hitsangana mely fanjakana ary hisy mosary sy horohon-tany amin'ny tany samihafa fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana milaza ny ady lehibe fahatelo io isika satria ny mpandinika rehetra na ny mpandinika ny géopolitika izany na ny siansa dia milaza avokoa fa raha mipoaka izany ady lehibe fahatelo izany dia izany ny faran'izao tontolo izao fa eto Jesosy dia manamafy tsara hoe aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana hoy izy hoe io fahoriana lehibe io izany no mampiditra an'izao tontolo izao amin'ny fiandohan'ny fahoriana tsy mbola ilay fahoriana lehibe 3 taona sy tapany farany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy akory fa mbola ilay 3 taona sy anatin'ilay 3 taona sy tapany voalohany no manomboka izany tamin'ny ady nisy teo amin'ny Israela sy ny firenena manodidina teo dia nikikika fandriam-pahalemana tokoa izao tontolo izao satria nitarika ady betsaka tokoa izany tao amin'ny Moyen-Orient tao ny antsoantso fandriam-pahalemana sy filaminana na paix sécurité amin'ny teny frantsay ny antsoavy natao tamin'izany nanao antsoavy daholo ny amin'ny sehatra rehetra amin'izao tontolo izao na ny eo amin'ny fanatotoloana na ny eo amin'ny fivavahana indrindra moa fa tao amin'ny ady tao amin'iny Union Frate iny milaza ny baiboly ao amin'ny Tesalonianina voalohany 5:7 hoe raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fa izay paix sécurité ny dikan'io ny teny frantsay dia anjoa azy tampoka ny fandringanana toy ny fahararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa mandositra mihitsy izy laza ny ady lehibe fahatelo izany araka ny voalaza antsika ty hoe manakaiky an'izany tokoa tsika amin'izao fotoana izao
araka le teny teo hoe miantsoantso an'izany. Rehefa miantsoantso an'izany fiadanana sy fandriam-pahalemana zany zany ny olona dia isy fandrianana lehibe azo amin'izao tontolo izao. Ady lehibe fahatelo zany. Ny fampianarana maro ankalazaina amin'izao dia milaza fa hiakatra alain'i Jesosy Kristy alohan'izany ny fiangonana alohan'izany fahoriana lehibe zany. Enlèvement tiana resahana amin'izany ary tsy hiditra amin'izany vanim-potoana ny fahoriana lehibe zany mihitsy ny mpino hoy izany fampianarana zany. Zany hoe milaza io fampianarana io fa tsy handalo an'izany fahoriana lehibe zany ny mpino kristianina nateraka indray. Za koa taloha mba nampianatra an'izany fa tena nivangin'ny tompo aho tamin'ny tenin'Andriamanitra maro izay manala tanteraka an'izany fiakarana meloa izany sady mampianatra fa tsy misy tokoa izany fiakarana meloan'ny fahoriana izany fa tena andalo an'izany fahoriana lehibe izany daholo isika rehetra. Mila mijanona kely mihitsy aloha tsika eto satria mety hampidi-doza amin'ny ara-panahintsika mihitsy zany amin'ny fitompona teny fatratra hoe hiakatra meloa izany ny fiangonana. Ny maha dangereux an'izany fampianarana izany dia mahatonga ny mpino tsy ho tonga ao amin'ny tena sitrapon'Andriamanitra ty amin'ny andro farany satria tsy niomana an'izany izy. Ny sitrapon'Andriamanitra ny mpino kristianina ty amin'ny andro farany dia ny hahatonga ny kristianina ahavita haritra fanenjehana tahaka an'ireo apôstôly sy ny mpianatra voalohany satria izany mihitsy no hitranga koa aty amin'ny andro farany. Tena mbola mafy noho ny tamin'ny fanenjehana tany am-boalohany aza raha araka ny baiboly ny fiasan'ny devoly aty amin'ny andro farany satria Jesosy dia nilaza fa ity fahoriana izay holalovan'ny mpino ity dia tena fahoriana mbola tsy nisy to azy hatr'izay nisy iny izao tontolo izao. Lazan'izany ny Mateo 7:1-9 hoe amin'izany andro izany izy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy to azy hatr'izay ny androany izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Betsaka ny tenin'Andriamanitra milaza an'izany. Te ilaza Jesosy eto fa ity fahoriana ho avy ity dia tena ho lehibe mihoatra noho izay fahoriana rehetra fantatry ny olona nandalo teto ambonin'ny tany. Tsy te hampitahotra anao akory aho fa te hampiomana anao amin'ny zavatra tsy maintsy hitranga mba hiomananao. Fahadisoana lehibe ny tsy firarahiana an'izany satria hafa ihany ny olona niomana meloa rehefa tonga ny loza. Tsy fantatra ao mihitsy hoe izy ianao ary inona ny fihetsika ao rehefa tena sendra ny tampoka ka miankina manainy. Ka ny nanaovanay an'ity fampianarana ity dia ho fampiomanana meloa tompoko satria rehefa miomana meloa ny olona dia fantany tokony atao ao anatin'izany fotoana sarotro izany. Ary tsy hoe mahafaly anay akory ny milaza an'izany fahoriana izany eto na hoe te handalo an'izany izahay fa raha ny sitrapony nofinay dia tsy misy te handalo an'izany mihitsy na ray sekondra aza fa noho ny tenin'Andriamanitra izay holazaiko aminao eto dia tena manala mihitsy hoy aho manala tanteraka an'izany fiakarana meloa izany dia tsy maintsy miomana tsika ry havana satria ho maro ireo kristianina tsy ahazaka fahoriana mety heverin-dalana noho izany. Maro ny tenin'Andriamanitra milaza an'izany. Ny Tesalonianina 2:2-7 dia milaza fa hisy fihemorana. Ny Mateo 4:20-12 dia milaza hoe emangatsika ny fitiavan'ny maro. Ny filazan'i Jesosy ny virjina adala izay lazainy ao amin'ny Mateo 5:20 dia tena milaza an'ireo kristianina tsy ampy fiomanana, tsy ampy fiambenana ara-panahy lany solika. Ka tsy fampitahorana anao velively izao fampianarana izao fa mba fampiomanana meloa sy ho fampiambenana kosa satria raisinay ho misy ao anay mihitsy izany amin'izao andro farany izao ary izany no antom-piasin'ny fiangonana misy anay misy ao manomana ny mpino atanjaka ara-panahy ahay ampiasa ireo fitaovam-piadiana rehetra nomen'ny tompo ara-panahy satria ny baiboly dia milaza fa tonga amin'ny fahatezeran'ny lehibe ny devoly amin'ny andro farany ary ny kristianina mihitsy ny lasebatra voalohany. Ka misy ao anay dia ny manolotra ny olona ho virjina endry sy madio amin'ny fampianarana tsy misy kilema. Hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina 2:1-12 hoe mba hatolotra tahaka ny virjina madio an'i Kristy ianareo. Ny fanolorana lazaina eto dia tsy hoe mpanompon'Andriamanitra akory no hanolotra ny mpino rehefa tonga Jesosy fa formation no fanolorana resahana eto. Formation hanofanana anao ho feno solika virjina endro madio ho an'i Kristy ny tenin'Andriamanitra teo ary
Virjina manana ny fanahany martiry vonona no fatoan'i Jesosy Kristy raha ilainy zany. Ny apôstôly dia nampiomana an'ireo mpianatra rehetra mba haritra fahoriana amin'ny finoana, ary toy izany ihany koa ty afatra androany ty izay amaranantsika ny fampianarana androany satria tena atombotra ny andro. Hoy ny asan'ny apôstôly toko 7:12-2 hoe nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy aharitra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika ny fanjakan'Andriamanitra. Betsaka ho ihany tenin'Andriamanitra manaran'izany fiakarana meloa zany ary tsy manana fotoana etontsika ilazana an'izany fa azonao sitrahana amin'ny lesona mikasika an'izany any amin'ny birao misy anay jereo ny laharana finday ao arinao fa androany dia ilaza tenin'Andriamanitra ray ihany manazava an'izany bebe kokoa ao amin'ny baiboly dia ao amin'ny Mateo 7:20 zany manomboka any amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Zao ny vaky ny teny hoe ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo androreo ny masoandro dia hiamaizina ary ny volana tsy hazava, ny kintana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra hozongozonina. Dia ny andininy 7:30 manao hoe ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy. Toko sy andininy kely anankitelo ireo fa mifono hevitra be dia be ahafantarantsika sahady fa sady manam-pirofo fa io fiakaran'ny mpino na io enlèvement izay andrasantsika rehetra io dia ao aoriana ny fahoriana. Milaza eto ny teny hoe raha vao afaka ny fahoriana lehibe no resahany eto mazava ho azy. Dia milaza ny fiavian'i Jesosy Kristy ny andininy 7:30 hoe hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ary tsy hiseho hoe aka ny mpino hoe anjavona amin'ny fomba miafina akory na secret fa mazava be ny teny eto fa hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe amin'ny rahon'ny lanitra izy. Ny olona rehetra eto ambonin'ny tany zany dia hitomany ahita ny fiaviany amin'ny kery sy amin'ny voninahitra lehibe. Mitovy io amin'ilay fiaviany ao amin'ny Apokalipsy 1:7 manao hoe indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy na dia izay nandefona azy aza ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Mazava be ireo tenin'ireo hoe ny maso rehetra eto ambonin'ny tany zany no ahita azy sy hitomany azy eto, ary na dia ireo izay efa maty hatramin'izay aza any amin'ny toerana misy azy ihany dia ahita ny fiaviany amboninahitra lehibe io satria ny teny teo hoe na dia izay nandefona azy aza dia ahita an'izany. Raha fihesitsika zany hatreto fiaviany io dia ao aoriana ny fahoriana amin'ny kery sy amin'ny voninahitra lehibe ary hita ny maso rehetra. Mazava ho azy fa ilay fiaviana amin'ny farana ao Ara-Magedona io resahan'ny baiboly io ao aoriana ny fahoriana lehibe. Dia raha vakitsika ny andininy 1:30 nefa dia zao ny vaky ny teny hoe ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny izy ary angoniny ireo olom-boafidy avy amin'ny vaza tany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Izy trompetra aneno zany anangonana an'ireo olom-boafidy avy amin'ny vaza tany efatra hatrany amin'ny faravodilanitra. Ndao jerentsika miaraka hoe izy aloha ireo olom-boafidy ireo satria misy milaza fa ny jiosy ireo na hoe olo-masin'ny fahoriana hoy ny sasany. Tsy tafakatra tamin'ilay fiakarana nanjavina fito taona meloa izy ireo fa olo-masin'ny fahoriana lehibe. Voalohany aloha dia tsy misy contexte milaza mihitsy manasaraka olo-masina anankiroa na karazana traitement na olo-masina anankiroa ao amin'ny baiboly fa isika fiangonana ihany ny olo-masina tokana. Tsy misy teny mihitsy ao amin'ny baiboly manasaraka karazana olo-masina roa. Ny Apokalipsy 3:17 dia manao hoe navela hiady tamin'ny olo-masina izy, ilay bibidia io izy io ka haresy azy. Ny Daniel 7:1 dia milaza fa nanoto ny olo-masina izy ka haresy azy. Mbola ilay bibidia ihany io resahany io. Ny Daniel 9:4 dia milaza fa animba ny mahery sy ny olo-masina izy. Mbola ny bibidia ihany zany resahany zany ary ny Daniel 2:7 dia manao hoe ary rehefa vita
ny fanamontsamontsanana ny olona masina. Mbola eo zany ny olo-masina amin'ny vanim-potoana ny fahoriana satria ilay antikristina ilay bibidia manjaka ao amin'ny vanim-potoana ny fahoriana izay 3 taona sy tapany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy ao Aramageddona ilay resahana bibidia teo. Profo mazava tsara zany milaza fa andalo fahoriana ny olo-masina fa tsy hakatra fitotoana miloha. Ny teny hoe olom-boafidy aty amin'ny fanekena vaovao amin'ny soratra masina dia tsy manondro ny jiosikosa koa fa manondro ny olona nateraka indray na jiosy na jentilisa. Rehefa mety ompino nateraka indray nandray ny filazantsara izay efa nitoritsika teto foana zany filazantsara zany dia ireo natao hoe olom-boafidy fa tsy ny jiosy akory. Olo-masina ny filazan'ireo. Fa ny jiosy dia firenena voafidy tany amin'ny fanekena taloha ny filaza azy. Fa rehefa nivadika tsy nanaiky an'i Jesosy Kristy sy namono azy teo amin'ny hazo fijaliana ny jiosy dia nitodika taty amin'ny jentilisa Jesosy Kristy dia ireo izay nanaiky ny filazantsara an'Andriamanitra, ireo izay lasa olom-boafidy ireo. Hoy ny apôstôly Paoly milaza an'izany ao amin'ny Romanina 12:7 hoe rehefa miresaka ny fahasoavana izy hoe izay ny tadiavin'ny Israely dia tsy azony fa ny voafidy ihany no nahazo zany. Izy ireo voafidy ireo na jiosy na jentilisa izay nandray ny famonjena. Tanao ny olom-boafidy ihany no mahazo fahasoavana miresahan'i Paoly eto, ny olona nateraka indray. Ka ny teny hoe olom-boafidy dia manondro n'ireo olo-masina nandray ny filazantsara zany. Ny Petera 1:2-7 koa dia milaza hoe ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjaka-pisorona firenena masina. Miresaka ny olo-masina voafidy aty amin'ny fanekena vaovao ny apôstôly Petera eto. Naiza ao amin'ny fanekena vaovao misy teny hoe olom-boafidy dia manondro n'ireo olo-masina nandray ny filazantsara zany. Ary raha milaza ny fahoriana lehibe io Jesosy dia milaza mazava be tsara fa mbola andalo ao ny olom-boafidy. Hoy izy ao amin'ny Mateo 4:2-2 rehefa avy nilaza ny fahoriana lehibe hoe ary raha tsy efa noafoeziny zany andro zany dia tsy nisy nofovonjena fa noho ny olom-boafidy dia noafoeziny zany andro zany. Ny dikany raha miverina amin'ilay Mateo 4:1-3 tsika dia manao hoe ary amin'ny mpanenoana mafy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny izy ary angonon'ireo olom-boafidy avy amin'ny vaza-tany 4 hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Dia mazava arak'izany fanazavana izany fa fiakaran'ny mpino io resahana io ary trompetra lazainy eto dia ny trompetra 7 na ny trompetra farany izay lazain'ny apôstôly ao amin'ny fiakarana ao amin'ny enlèvement amin'ny Korintianina 1:5-2 hoe fa vetivety toy ny raim-pimaso rehefa maneno ny trompetra farany. Io ilay trompetra nyresahana teo dia hovany sika rehetra fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty hitsangana tsy ho lo intsony ary sika hovany. Noho izany dia io lazain'ny Mateo 4:1-3 io ihany ilay enlèvement na fiakaran'ny mpino hitsenana ny tompo eny amin'ny habakabaka rehefa ho avy izy. Manamafy an'izany ny 4 sy ny 7 manao hoe ary amin'izany isy roa lahy ny an-tsaha, ny anankiray ho raisina, ny anankiray avela, ary isy roa vavy manodina ny fikosoam-bary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Tanao miresaka ny raisina sy avela ny Baiboly eto. Ka tsy ilay enlèvement any mpino tokoa moa no misy raisina sy avela satria ny fiakarana amin'ny resaka raisina sy avela dia tsy misy afa-tsy ny enlèvement fiakaran'ny mpino fa ny fitodian'i Jesosy Kristy amin'ny Israely rehefa tonga izy hamonjy azy kosa, hamonjy ny jiosy rehetra dia tsy piako tsara ilay teny teo hoe hamonjy izay jiosy rehetra sisa velona amin'ny fiaviany ao izy. Fa ny famonjenan'ny jiosy tsy misy raisina sy avela izany. Ny famonjenan'ny Israely ao amin'ny fiavian'i Jesosy lazain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina 1:2-2 dia mazava tsara hoe ary amin'izany dia hovonjena avokoa ny Israely rehetra araka ny voasoratra hoe hivoaka avy any Ziona ny mpanafaka fiavian'i Jesosy Kristy io ary ampiala ny ara-tsim-panahy any Jakoba izy. Hitantsika amin'izany fa ao aorianan'ny fahoriana lehibe ny fiakarana
ary amin'ny voninahitr'andriamanitra lehibe hitany maso rehetra fa tsy misy fiakarana fitotoana melo en secret na atsokosoko anjaviny zany. Mampianatra an'izany foana zay satria tena zava-dehibe amin'ny toy amin'ny ara-panahintsika zany, satria ny filazana an'izany miakatra melo zany dia manampy an'izay voalazany ny ao amin'ny bokin'ny apokalipsy, ny apokalipsy 2:20, andininy 7:20 dia manao hoe izaho dia manambara amin'izay rehetra mandreny tenin'ny faminaniana n'ity boky ity, raha misy manampy ireo, Andriamanitra nampy ireo loza voasoratra eto amin'ity boky ity ho azy. Raha manampy tokoa isika fa hiakatra milohan'ny fahoriana ny mpino dia tsy hiomana ny andalo fahoriana velively zany ny rehetra amin'izany, nefa dia andalo ao izy arak'ilay voalaza teo. Dia mazava ho azy fa hiampy be tokoa arak'izay voasoratra ny lozanjo azy satria tsy niomana ny amin'izany izy. Fa ny olona niomana dia ena ny lozanjo aminy tahaka ny Josefa rehefa nahalala fa andalo mosary 7 taona melo izy dia nanangona vokatra sy nanao fiomanana be nandritra n'izany 7 taona melo zany izy. Dia tahaka izany ny fiomanana mila ataontsika amin'ity fahoriana lehibe ity, tsy ara-panahy ihany fa ara-nofo mihitsy koa aza satria ho sarotra ny fiainana amin'izany. Tapitra sahady ny fandaharantsika satria efa lasa be ny fotoana. Amin'ny manaraka tsika dia mbola hiresaka zavatra betsaka amin'ny fanarahana ny vaovao amin'ity traité de paix ity, ka noho n'izany toe-javatra mihazakazaka be dehibe ankehitriny izany satria efa mandeha ihany koa zao ny fivoahany momba ny fanatanterahana ny nouvel ordre mondial, dia izy conférence isaka sabotsy ilazana foana ny zava-mitranga mba hiomana antsika misimisy kokoa. Manasanao foana zay hanatrika an'izany conférence zany, fa hitaizana ny fanahanao hiatrika ny zavatra sarotra tsy maintsy andehanana zany ary hiomananao sahady amin'ny zavatra tsy maintsy ho avy rehetra sy mba hahatonga anao ahalala ny zavatra ho avy. Ny OCA 4:4-5 dia manao hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Mino aho fa linany amin'izany ianao dia aza vela isy hanakana anao tsy hamonjy an'izany conférence zany ary aza vela isy hanakana anao tsy handray ny filazantsara sy eno ny toy an'ny fandaharana. Samia ho tahian' Jesosy Kristy tsika rehetra.